izay iona aminao iona ihany koa amin'iretola lasa labavinay izay tianay loatra reto sotra amin'izao fotoana tsara nomenao anay izao mba ahafahanay manaritra anao indray misitraka an'izao fotoana izao izay mba hidianao le manatra tana rehefa ato tena hoe tena feno dia rehefa latsinainy amin'izay dia ahoana ny fomba aleoko ny mahakristianina eo amin'ny ordinateur akeo na rehefa manao comptabilité na rehefa mianatra any ampianarana
na rehefa tsy haiko mety hoe chauffeur-na bus tomobile miasa anao dia ahoana ny fomba nehoako ny filazantsara anatin'izany. Mora be rehefa lahady le tena hoe eto dia mafana be rehetra satria eo daholo fa le rapitso le rafaka pitso indrindra moa efa manomboka lakamisy iny dia ahoana ny fomba mbola anehoanao ny filazantsara any amin'izay alehanao rehetra. So dia ohatran'ny olona rehetra ihany sika hoe ye rehefa lahady dia mirehatra be fa mijanona treo miezaka anatonanao an'Andriamanitra, anatonantsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ahoana anao fahanao mbola manandratra ny tananao any amin'ny tompo sady mianatra na miasa na mikarakara tokantrano fotsiny ao an-trano. Ahoana ny ahafahanao mbola manandra tananao amin'ny tompo? Ahoana ny ahafahanao mbola mihira fiderana no sady mikarakara ny solosaina ohatra mikirakira solosaina na manjaitra na milalao ye na milalao na manala fanadinana? Ahoana ny mbola ahafahanao mitohy amin'ny vavaka no sady mitondra fiara na mandeha bus na mitondra bisikileta na mety hoe mandeha tongotra ihany koa? Ahoana no ahafahanao miaina ny andavanandrom-piainanao miaraka amin'Andriamanitra? Samy mahafantatsika fa tsy miantso asika Andriamanitra hidy atao am-piangonana ato dia hoe ato dia ato sika afaka manao an'izany rehetra zany. Mora be mantsy rehefa ato dia tonga dia efa mandeha ho azy ilay tanana. Ary tsara zany fa mijanona eo ve? Hoy Jesosy hoe izao tsy mangataka aminao ampiala azy amin'izao tontolo izao fa niava azy amin'ny ratsy ao an-janona. Toko 7:5 vavaka nataon'i Jesosy io dia izay tokoa tsy miantso antsika Andriamanitra hoe mialany amin'ny asa dia andao vory ato daholo fa sekta be mihitsika fa tena any amin'izay alehantsika dia tokony ho jiro fanasina isika. Teboka voalohany io jerentsika dia kelikely ihany izy eo amin'ny solaitra eo fa izao hoe izay tena andaniko ny fotoanako no mamaritra ny andavanandro ny mpiainako. Izay andaniko ny fotoanako no mamaritra ny andavanandro mpiainako. Ny zavatra tena andanitsika fotoana tokoa indrindra amin'ny ankapobeny dia lasa mifehy ny rindran-tsaintsika ao anatsika ao. Raha manaraka tsy tapaka tantara no Vegas na tantara any amin'ny radio any sika dia mamorona tantara ho azy sika ao anatin'ny saintsika ao amin'ny fiarahamonina dia lasa rendy ohatrany hoe manandanja ao anatin'ny saintsika amin'ny manodidina atsika. Anisan'ny mahatonga tsy fandriam-pahalemana nefa ny zavatra ireny ny olona-tsara mandeha dia raha ataoko tokoa moa zany ahoana tokoa moa zany ahafahako azonareo ve dia iarianina moa kay mananina dia eo dia lasa mitohy eo ilay resaka satria izay ny fiainantsika tena mandany fotoana mihitsy ny olona sasany manaraka olona-tsara. Za koa tsy miteny hoe aza manao an'izany fa saola dia be lavitra noho ny fotoana atokanao amin'ny tompo, ny fotoanao atokanao anaovana an'izany. Lasa miteraka nofinofy tsy tokony ho izy ao anatsika ilay izy dia izay no andao ho tandreo sao misy fahalalana hafa ihany koa na zavatra hafa omenao lanja mihoatra an'Andriamanitra sy ny sitrapony. Zavatra anisany nalasan'ny saiko tao ao hoe zanako tokoa moa zany latsinainy ka hatramin'ny zoma any an-tsekoly any mandritry ny ora maromaro mihitsy dia mianatra lojika, mianatra siansa, mianatra kolotsaina izao firenena rehetra izao, mianatra zavatra be dia be. Ary misy amin'ireny zavatra ireny tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy maintsy zarainy miandry dia tsy voafehiko zany fa zay zaraina any dia raisiny zareo. Ahoana moa tsika ny tsy aina amin'ny lojika amin'izao vanim-potoana izao? Ahoana moa tsika ny tsy aina kokoa amin'ny zavatra eritreretintsika fa mitombony? Satria izany nomena lanja kokoa teo amin'ny fiainantsika satria tsika mianatra. Za koa tsy miteny hoe soany amin'ny any am-pianarana daholo amin'izay ny ankizy
fa mila mitandrina isika hoe sao dia lasa izany kokoa no mifeny fiainana no ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina ary ny sitrapon'Andriamanitra tokony iainantsika. Anjarantsika ray aman-dreny ny mandanjalanja ny zavatra voarainy zanantsika ary ny manitsy ny zavatra tokony ho ahitsy amin'ny alalan'ny filazantsara mba tsy ho reny zavatra rehetra ireny no mibahana no ny tenin'Andriamanitra. Tandremo fa mety ho sampy ny fahalalana raha tsy manompo ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fahalalana indrindra isitsika dia aveo tsika mitady tenin'Andriamanitra ao am-baiboly hanamarinana amin'ilay izy. Azonareo ve fa tokony hoe tenin'Andriamanitra no raisitsika amin'ny fiainana dia ny siansa lojika manompo an'izay sitrapon'Andriamanitra. Azonareo hoe le fifamadian'ny zavatra hoentin'ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao lasa mieritreritra hoe inona no tokony ho lojika. Rano zany dia rano fa tsy mivady vay. Any izay ny lojika dia lasa mandeha amin'izay lojika izay tsika dia tsisy rano mivady vay izany mihitsy rangaha fa i Jesosy no manovana io. Amin'ny lojikatsika tsy lojika mihitsy olona jamba dia hosorana fotaka avy amin'ny roka dia lasa mahiratra. Tsy lojika zany ary tsy ampianarana an-tsekoly zany fa zany nataon'i Jesosy natonga anazy nampahiratra jamba. Tsy lojika amintsika ny hoe efa raha hialina tontolo manjono manarato moa zany fa tsy manjono tsy mahazo trondro dia aveo indray mandrotsaka an'ilay arato fotsiny aveo maraina dia mahazo. Inona lojika amin'izany? Fa lojika tokony hoe tombona be mihitsy hoe asesy amin'ilay alina hoe eto dia tsy mety eto dia eto dia hitanareo lasa mandeha amin'ny lojika ny olombelona isika dia tsy mahita intsony ny fahagagana ataon'Andriamanitra eo fiainantsika indraindray. Ie za tsy miteny hoe ay rehefa tonga any an-trano ary atoandro dia maka rano dia avadio. Tsy izay ilay tiako tenenina fa ny tiako tenenina hoe ilay saintsika voafeny lojika n'olombelona voafeny siansa dia lasa miaina arak'izay tsika amin'ny kajikajy isan'androm-piainana dia na fanomezana ao an'Andriamanitra sika dia miaina arak'izay hoe zao ny raisiko isam-bolana ty any zany aloha afaka omen'Andriamanitra satria rehefa manao kajy izay mivady ny sakafo ito ny lasantsy ito ny any ito inona tsy moa zany afaka omenan'ny tompo. Azonareo hoe le lojika antsika lasa mandeha araka ny kajikajy olombelona dia nefa n'izay no ampianarany fiarahamonina antsika. Averika any tsy ratsy akory ny siansa tsy ratsy akory ny lojika fa le lojika mila manompo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alana fanahy masina ao anatintsika ny tokony mibaiko ny andavanandrom-piainantsika. Izay vao ny lojika, ny siansa sy izay eritreretintsika hoe fahalalana napetrak'Andriamanitra ao anatintsika. Tesalonianina voalohany toko 5:7 dia manao hoe mivavaka aza mitsahatra. Lioka toko 2:9-10 dia manao hoe fa miambenaka mivavaka mandrakariva mba hahery anareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehany raha hitsangana eo anatrehany zanak'olona. Anisan'ny mahatonga kristianina sahirana amin'io tenin'Andriamanitra io, amin'io tenin'ny Jesosy io hoe mivavaka mandrakariva dia satria tsika ihany koa mandray ara-batiteny ilay voasoratra ao amin'ny Mateo toko 4:1. Ahoana voasoratra ao? Midira ao amin'ny efitranonao mangingina rehefa mivavaka. Dia voafeny izay tsika dia lasa tsy mahatanteraka amin'ilay hoe mivavaka mandrakariva. Raha isika ara-batiteny tsy inona ilay izy fa rehefa mandeha mijery ny contexte na hoe manodidididina ny tenin'Andriamanitra ny tenin'i Jesosy io tsika dia ny teneny manokana izy io
ho an'ny farisesam-panoadalàna satria zareo rehefa mivavaka dia tian'le ny olona eny an-dalambe eny hoe io fa mivavaka tena anao zay Andriamanitra fa tsy nataonao ohatran'iretsy mpamoretriretsy. Azonareo ve le logika izy dia tenen'i Jesosy hoe ianareo kosa aza manao an'izany fa rehefa mivavaka nareo dia midirany amin'ny efitranareo mangingina. Zay le logika amin'izy mba rehefa mivavaka tsika zany tsy fanandratantena no ataontsika vavaka fa tena hoe fiankohofana tanteraka amin'Andriamanitra. Dia tandremo fandraindray tsika famadika amin'izay lasa ataontsika n'ilay hoe mihidy ao amin'ny efitrano draiky no mireharehantsika. Dia iny tsika fa mirehareha amin'io za re olona tena mahavita mivavaka ao amin'ny efitrano azonareo dia lasa mitovy amin'ny farisesam-panoadalàna ihany tsika raha zay ataontsika. Dia tsy lasa tsy miantosaika any amintsika le tenin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 5:1. Marina be mihitsy. Zao nefany ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe mivavaka aza mitsahatra. Ahoana ny ahafahanao manao an'izany? Zany nisy fotoana rehefa mandeha miasa dia nisy fotoana mandeha taxi be dia eny eo amin'ny arrêt bus dia miresaka amin'i Jesosy hoe iza arrêt bus rehetra Jesosy raisiko hoe raha ty zao raisiko a hitanareo misy le bus le efa kadrokadroka reny fa nefa izy no aloha raha ty zao raisiko tonga tsy alolohantsy io zao Jesosy dia passen'le ray tsaratsara ito areny ety ahoana re zany nefa io zao eo aloha io zao mamena dia io zao mahazo depart iza re raisiko Jesosy dia avy eo mandray aliny anankiray dia iny fa dépassé lasa eo amin'le hoe aleo leo aloha ihany dia dépassé le aoriana tokoa izy rehefa ny aloha iny arale Jesosy fa tahaka zay raisiko. Azonareo le zavatra afaka atao le vavaka afaka atao le vavaka tsy voatery ohatran'ilay nataontsika teo hoe tena hoe zay e azonareo manodidiko teneniny fa resaka ane le vavaka e dia zavatra eritreretanareo ohatra hoe tsisy dikan'izany fa zaka sambatra be hoe misy afaka miaraka amina foana eny dia na inona resaka tiako atao dia afaka miresaka aminazy tsy fahasoavana be le zany hoe le Andriamanitra ny Andriamanitra afaka resahanao momba an'izany plus zany afaka dia misy fotoana mety le safidy nataoko dia tena hoe saso anao Andriamanitra fa nanao mitsaina anao dia io fa tonga fa tsy ho tara indray aloha androany dia misy fotoana tena tara satria tsy mety le safidy dia tsy teny amin'i Jesosy hoe enao kosa raha-dratsy hoe fa afaka miteny an'izany dia mba famatsifazy eo zay fa zay le fiainam-bavaka nanomboka amin'izany le izy. Dia misy fotoana ary tena matetika any anaty rehefa mitondra fiara na any anaty bus ihany koa dia misaintsaina sy mieritseritra hoe inona tokoa moa le toriteny tamin'ny lahady ahoana ny ampiarako an'le izy ahoana indray re zany ny fionana amin'ny larobe inona indray ny fampizaranay ao tsy voatery maka fotoana be mihitsy aho zany hoe andray taratasy stylo dia aka mihevitra mangingina dia ao ihany aho afaka mivavaka sy mandinika ny toriteny fa amin'ny andavanandrom-piainako dia fiainam-bavaka amin'ny fiainako ary fiainana afahako mifampiresaka amin'i Jesosy foana afahako mandinika ny teniny afahako mamaky ny tenin'Andriamanitra ie misy fotoana any anaty bus mamaky amin'ireny tenin'Andriamanitra voalahatra ireny tsy voatery hoe mifantoka be ao anaty efitrano tena tsara kokoa ny mifantoka ary ilainy zany fa indraindray le fifantohana manomboka any anaty bus ihany indraindray any ianao dia efa afaka manomboka mamaky dia avy eo ianao tsakotsako an'le izy dia anatrany ianao afaka mandalina kokoa. Dia zay miverina amin'le teneniko teo hoe eny tsara le mihidy ao amin'ny efitrano mivavaka ao amangingina amin'Andriamanitra ray fa tsara ihany koa le manana fiainam-bavaka zay nefa atsika mahatanteraka an'io hoe mivavaka aza mitsahatra tsy hoe rehefa vitany amen dia mitsahatra le vavaka fa mbola mitohy ianao ao amin'ny fiainam-bavaka ao anatin'izay. Hitanareo Daniel
ao amin'ny Daniela toko faenina ny faaraika ambin'ny folo dia izao vao soatra hoe noho ny fantatry Daniela fa efa voaisy soniny ny didy dia nankao amin'ny tranony izy ary ny varavarankely ny tranony ambony nanandrify an'i Jerosalema dia mivoa koa intelo isan'andro no nandohalika ka mivavaka sy ny saotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Aiza ho aiza isika amin'ny fiainam-bavaka isan'andro miaraka amin'Andriamanitra. Fa i Daniela dia navita an'izany na inona andraikitra misahany. Daniela izany tsy olona hoe manam-potoana be raha ny tokony ho izy fa olona nanana ny naizy azy satria ny fanjakana teo anivon'ny tao Babilôna dia nefa nanam-potoana izy ho an'ny tompo. Aiza ho aiza isika izay manam-potoana be dia be kokoa amin'izao fotoana izao satria tsy miandraikitra zavatra ngeza be. Aiza ho aiza ianao amin'ny fotoananao atokana ho an'Andriamanitra. Anisan'ny fomba fiadan'ny Satana dia mameno ny lohantsika sy ny fiainantsika amin'ny angamongano ny fialamboly tantara isan-karazany amin'ny honan-tsara mbe efa miteneko teo dia azonao an-tsaina moa ny fotoana laninao amin'ireny. Efa mba ny totaly renareo hoe afrina firy isan'andro ny laniko mijery film. Fa raha mijery film iray ianao fa raha kely ny film iray 30 minitra eo any tena le fohy indrindra zany ny Facebook dia rehefa le hono zany dia izay voateniko foana eo dia mandeha ho azy eo ny tanana dia mandeha ho azy eo dia tsy tonga saina raha tsy atsonony eny hoe sakafo amin'izay eo izay vao mijanona dia ampitao amin'ny fotoana laninao amin'Andriamanitra ny ilay izy hoe 4 minitra isika rehetra eo tsy haiko hoe firy amintsika no mahavita mamaky an'ny Leviticus sy Exodus toko iray avy isan'andro amin'izao fotoana izao amin'ny andavanandrom-piainana. Tsy fantatro hoe firy mety tsoro eo vakiteny ataonao fa na inona vakiteny ataonao dia tsy haiko hoe firy minitra no laninao fa film iray 30 minitra izay fotsiny ny repère na hoe tsy haiko inona ny repère amin'ny teny malagasy fa izay fotsiny anoharantsika anazy dia hitanao hoe tsy mandany fotoana ny film iray any le izy le mamaky ny ten'Andriamanitra le mandala ao anatin'ny 30 minitra izany tena mahazo aminao fa voavakinao tsara mihitsy ny tokana anankiroa ary mbola afaka mandalina ianao afaka mbola mandray zavatra tsara mihitsy ianao milamina tsara ianao mamaky an'izy fa tsy hoe vakiana angina be. Hoy ny Timoty voalohany toko faefatra andininy fahafito fa ny anganongano ratsy fanaom-bavy antitra dia lavo ka mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Timoty voalohany toko faefatra andininy fahafito manazara tena amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Inona amin'izay rehefa manomboka lehibe iny ny ankizy tonga ny an-trano izy dia miteny zavatra aminazy ianao toy hoe tsy izany tenen'ny mpampianatra tsy izany tenen'ny maîtresse zany ataon'ny ankizy kely misy ankizy kely betsaka manao an'izany tsy izany ka zao no izy satria mipetraka ao an-tsainy kokoa le zavatra any ampianarana satria manenina le mpampianatra mandany mivondroany ny androny manontolo mampianatra ny zanantsika. Move antsika mba manao an'izany amin'ny zanantsika hoe mandany fotoana miaraka amin'izy ireo mampianatra ny tenin'Andriamanitra mizara ny tenin'Andriamanitra samy mpampianatra mampita zavatra bebe kokoa amin'ny-tsainy fa raha izay no izy dia aza gaga toka tsy ny lalana izaranao azy mendeana ny zanantsika fa tokony manam-potoana isika tadidio fa isika no tompona andraikitra voaloha amin'ny zanakitsika izaho no tompona andraikitra voaloha amin'ny zanako telo menan-tany dia izaho no men'Andriamanitra andraikitra iay azy ireo amin'ny lafiny rehetra ary indrindra ampianatra azy ny lalana tokony alehany ao amin'ny tompo.
Na isika aza dia misy fotoana rehefa mahita zavatra kely ao anaty Facebook eo, mahita vaovao na mahita zavatra ohatra hoe ihany kely dia iny dia izao ka ny tena mety. Miverina amin'izay le zavatra ampidiriny izao tontolo izao ao anatsika tsy voatery ratsy ilay izy, za tsy miteny hoe ratsy foana ilay izy, fa le teoria na hoe fototra fotsiny tena tiako raisitsika tsara. Misy fotoana amin'ny Facebook ihany mampianatra dia tamin'ny herinandro moa zany mijery Facebook dia misy an'ilay ohatra hoe conseil reto dia misy hoe voanina zavoka tena mahatsara tarehy satria misy zavatra élément ao anatiny izay tena hoe mahatonga ny tarehy mandimandina tsara sy manala ny lotoloto rehetra amin'ny tarehy. Dia iny tokoa za fa rapeko ilay voanina zavoka dia totoko tsara nasiako huile d'olive zay le conseil dia tia matsy vato ataovy eo amin'ny tarehinao dia iny sy fananao tsy ratsy ilay izy za tsy miteny hoe aza manao zavatra ohatran'izany fa eritreretinareo ny zavatra nataoko hoe satria zarain'ny olona ilay izy dia tena nataoko tokoa. Dia rehefa natao ilay izy dia fakomaly angamba izay nanao indray izy dia titsoka be miditra any amin'ny masina ilay izy za tsy hanao an'ity izy dia aza manao tsony tokoa izy za fa tiako tenenanareo hoe matetika sika rehefa misy zavatra hitantsika ny amin'ny Facebook any na eny amin'ny télé hoe zao no mananina tsara ny tômôbila na hoe fomba hitaizana moto sy ny sisa dia tena vonona be mihitsika mpiatra an'izy amin'ny fiainanany hoe zaho no tena mety fitatanam-bola dia tena intsika fa makavaloky be dabe dia hoe za tsy miteny hoe ratsy zany aza zay tsy teneniko no raisina fa ny tiako tenena dia zao hoe mandray areny teoria sy lojika be dia be reny tsika ampanatorana kokoa indraindray ny sitrapon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny mitari-dala amin'ny faniamasina ao anatsika dia te amerina antsika amin'ny lonony zany tsy hoe za fa ny faniamasina ao anatsika te amerina antsika amin'ny lonony hoe inona ny zavatra manan-danja kokoa aminao, ny tenin'Andriamanitra izay vakianao sa ny lojika sy ilay zavatra hitanao sy renao vakianao amin'ny gazety sy ohatran'izany izay tena hoe tsy miraty mihitsy tsika hoe inona indray ny conseil androany fa nefa ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika manomana kokoa ny mandrakizay fa ilay tenantsika izay karakaraintsika fatratr'io tsy aharitra mihoatra ny 20 taona io zay tonga dia marina tsara mihitsy sao dia raha teny hoe 70 taona na 20 taona dia tena hoe misy efa mihoatra n'izany eto fa 20 taona hoe tsy aharitra mihoatra n'izay io. Fampiarana tsotra azontsika teo amin'ny fiainana hoe ahoana ny ampiarako ny tenin'Andriamanitra amin'ny amin'ny andavanandrom-piainana. Ndao antsika hamaky ny Efesianina toko faha-4 dia 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Efesianina toko faha-4 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Koa esorony lainga tsotra be mampiatra an'izany ka samy milaza marina ny namany avy ianao rehetra. Mbola tsotra be koa mampiatra an'izany fa samy isan'ny momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Samy isan'ny momba ny tena namantsika ve isika. Tokony ho tsotra no mampiatra an'izany. 20 tezera fahazamanota tsotra be mampiatra an'izany rehefa lenao ilay tezitra iny dia afaka mitadia ny tenin'Andriamanitra eo ianao. Dia ahoana ny fomba ahafahany mipetraka tsara rehefa averimerinao an-tsainao ilay tenin'Andriamanitra dia mipetraka iny dia afaka mandeha ho azy ny fampiarana avy eo. Ary ao ka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Tandremo hoe sao dia mitazona fahatezerana mihoatra amin'izany. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly
fiara zany amin'ny fiainana. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony. Misy amintsika rehetra efa nangalatra. Okizay ny mangalatra. Zay a? Amen. Aokizay nangalatra tsy hangalatra intsony. Fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Ahoana ianao rehefa miasa tena mba mikely aina ve ianao? Sa hoe ity no misy dia atao fotsiny izay tokony atao. Fa tena aoka ikely aina fatratra ozy izy, tsy hoe mba hanana ny ampy. Zay ilay ten'Andriamanitra io a, tsy hoe hanana ny ampy dia mijanona eo, fa mba hisy omeny izay tsy manana. Mandeha mihoatra zany ianao manatin'ilay izy rehefa miasa. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay fa izay tsara ho fampandrosoana, araka izay tokony hanaovana mba ahazoan'ny miaino fahasoavana. Ahoana ny tenenitsika? Tsara ratsy. Le tenenitsika tsy voatery hoe le tena eritreretan'ny olona hoe ratsy reny akory ratsy, fa indraindray tenenitsika tsara dia ratsy. Satria tsika miteny fiteny olona andavanandro fa fanaratsiana ny hafa ny ao ambadik'ilay izy, na fosafosa ny ao ambadik'ilay izy. Dia aoka ny tenentsika nefa tsy ho izany, fa teny tsara ho fampandrosoana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanareo ho amin'ny andro fanavotana. Sao ny zavatra ataontsika mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Esory aminareo ny folo-lentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabahana sy ny fitenenan-dratsy ary ny olom-po rehetra. Azo ampiarana tsara zany rehefa olona amin'ny fiainana. Tsy mila azavaina be eto akory zany, fa tonga dia ampiarana fotsiny izao. Ary aoka samy aleo fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampianatra sy ifamela heloka. Tsotra be mihitsy ilay izy, mamotsitra fotsiny ianao dia mamela heloka, mampiatra ny ten'Andriamanitra, tahaka ny mamelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Fampiarana tsotra be io, ary afaka hiainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Dia mampirisika anareo hanao an'izany, mampirisika anareo handalina an'io ten'Andriamanitra io, hamerimberana an'io ten'Andriamanitra io dia hampiatra an'izy amin'ny fiainana. Teloka faharoa jerentsika dia izao hoe avaozina ny saina, mila avaozina ny saina. Tsy mora koa manatanteraka an'izay hoe miaina ny andavanandrom-piainantsika miaraka amin'Andriamanitra izay. Satria avy eo ihany misy lojika efa napetraka ao anatin'ny saintsika izay lasa mahatonga antsika miaina kokoa arak'izay. Hoe mila misakafo maraina atoandro hariva, dia zao tsika mivady hanina dia ohatrany tsy mandeha amin'ny lojika. Fa raha mandeha amin'ny lojika sika dia hoe lojika an'izany mivady hanina izany dia mba amin'izay mba mienahena ny kivo dia amin'izay mba azonareo ve izany kokoa ny izao tontolo izao ny lojikany. Fa ahoana ny lojikanao le mivady hanina tsy mijanona amin'izay fa misy toyany hoe mivavaka. Nisy fotoana nandritra ny taona maromaro nanontany tena foana hoe mitombina ve ary mahasoa, tena mahasoa ve ny torohevitra omeko ny olona? Mahasoa ve ny torohevitra omeny mpikaroka? Mahasoa ve ny torohevitra omeny manam-pahaizana? Amin'ny lafiny maro isan-karazany. Ohatra fotsiny hoe raha te hiala amin'ny sigara dia mihinana tsapotsapoy sy ny goma, dia afaka tsikelikely io. Tena voate hifoky ianao dia mitsakotsapoy sy ny goma dia afaka tsy moramorena io. Misy koa ilay fanairana ny saina hoe fantatrao moa vidin'ny sigara iray mahavita briky iray. Dia raha malaraka kely zany ianao anatin'ny iray andro mahavita briky 10 eo. Dia raha totalinao zay firy taona izao ianao zay mifoka sigara dia firy zany briky tokony vidinao? Tsy efa tokony natsangana trano ve? Dia misy moa ilay manana ihany hoe aiza zany izay tranonao dia tsy mifoka. Toa samy tsy manana ihany nefa tsika.
dia fa zany ny fomba tsatsy miteretsy hoe ratsy zany a fa anisan'ny fomba ampiasain'ny ohatra ny psychologue sy ny mampaizana anairana ny olona hoe aza fokasigara dia mandinika hoe mitombona ve zany mety ve zany dia misy koa hoe raha teo afaka fizerena pornographie ianao na fijangajangana dia andana manao sport andana mandany ny ainao any amin'ny fanatanjahantena aza mitokatokana fa andana miaraka amin'ny olona rehetra tsara be zany conseil zany a fa mbola mandinika ihany za hoe ahoana ary zany tena izy ary hoe zany dia manampireny koa ny hoe titenena manampiny saiko andinika lalako koa ny hoe ahoana zany ka sendra any amin'ny tany tsy misy filigoma le olona dia ahoana zany atao na hoe leo le siligoma indray izy ary ahoana raha ohatra hoe le izy mitsakotsako siligoma dia lasa tsy azo mihitsy ny aina raha tsy mitsako siligoma dia misy olona efa tsy tokony hitsako siligoma ntsony a fa mbola misy siligoma ny ambavany ohatra zay eto zao sady tokoteny aminareo ohatra azo laratsaina ve zany fa misy olo ohatran'izany satria efa zatra be loatra dia ahoana koa raha sanatria ohatra tapaka ny tongotra zany dia tsy afaka manao sport dia eo zasy ny telefona nefa hoe manao sport dia mba afaka manohatra ny fitsangajangana ahoana raha ohatra hoe zasy vehivavy anankiray a eo miresaka eo dia eo izy ny ten'Andriamanitra hoe manosira ny fitsangajangana fa mety misy fotoana ianao eo a manolotsaina anazy dia ahoana ny fomba ataonao dia zany rehetra zany miasa tao anatin'ny saiko daholo dia misy fotoana sika kristiana tena mandray anatra be amin'ny mpandinika sy ny psychologue taolo izay eritreretiny hoe olon-kendry ny mpahay lalàna sy ny mpahay siansa sy ny sisy ary mikaroka ny fomba hanamarinana izay teneny zareo amin'ny alalan'ny baiboly dia tsy ny tenin'Andriamanitra hoe ateny amin'ny mpiandohana no fototra iangatsika fa mitsinjoka ao tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly sika hanamarinana izay zavatra teneny zareo dia mieritreritra sika hoe izao le teneniny ianina tombona tokoa ne zany normal be zany dia mitady amin'izay tsika tenin'Andriamanitra hanamarinana an'izy dia iny tokoteny hoetiko eto aminareo amin'izay hoe zao no izy araka ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao dia lasa ny fahendren'olombelona no entitsika iainana dia ny tenin'Andriamanitra entsika manohana amin'ny fahendren'olombelona tsy tokony izany izy fa averika tsy ratsy ny siansa fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe sao dia izy ndraiky ianao mihoatra no ny fanahy masina mibitsika ao anatinao misy ny tonga dia mahitsy be amin'ny teny eto hoe misy ny fomba fanentanan'ny kristianina izay tena mampametram-panontanianay satria miandeha marketing le izy ny amin'ny communication ny anatrysika any an-tsekoly momba an'izany dia lasa tisika hoentina ty am-piangonana le izy tsy ratsy zany izy tomanany olona fa misy an'ity teniny olona ity zay na tonga saina be anao hoe na dia ianao rery aza no tety ambonin'ny tany dia mato anao Kristy dia efa nandika ve nareo hoe mitongona ve zany indraindray tsika manety sady miantefa mitarika fiderany teny miantefa amintsika rehetra hoe indraindray tenentsika tsy mitongona raha tsy ohatra masina fa efa nisy fotoana ane hoe olona ray tety ambony tany any tamin'ny Adama tety ambony tany mato azy hoe Kristy tamin'izay raha izy reka tety ambony tany eritrereto ianao zany Adama dia mato anao hoe Kristy mbola tsy teo ilay fotoana dia tsy isy mihitsy zany akory hoe ianao reraka eto ambony tany tsy ho tanteraka mihitsy zay dia aza tsy tonona amin'ny sentiment ny olona amin'ny fihetsepo fotsiny izay tsy avy amin'ny fanahy masina ny tolotsaina indray
dia lasa mieritreritra ohatran'ny mety atonga an'ilay olona tonga saina kosa izy zany fa nefa fahamarinana be ilay izy aloha fa mizaha foana hoe zava-marina avy amin'ny teny soratra masina no entsika manentana ny olona anatona amin'Andriamanitra. Fantatro fa Andriamanitra ihany manafaka eo amin'ny fahazaran-dratsy. Rehefa nandinika rehetra ireny le niteneniko teo hoe zao ny siansa zao ny zavadrehetra dia nandinika amin'izay hoe ny tena marina dia Andriamanitra ihany no afaka manafaka amin'ny fahazaran-dratsy. Fa tsy misy ankoatran'izay. Ahoana ny tanteraka an'ilay izy nefa nisy fotoana misy fahazaran-dratsy ny ainako dia tena mandohalika mivavaka isan'andro. Tena hoe mandohalika mivavaka isan'andro dia tena mandinika ny tenin'Andriamanitra dia tena dia voavity izay dia iny afa avela amin'ilay fahazaran-dratsy ihany. Dia hoe aho hoe ahoana ary izany tompo fa nitohizako foana tsy hoe ny abandona akory fa nitohizako foana zany dia mampianatra ny tompo manala an'ilay fahazaran-dratsy. Ny tena nitondra fiovana tato anatiko dia ny fianarana verina amin'ilay lojika sy siansa sy ny rehetra amin'izay ny fianarana no nanitonga ny fahazaran-dratsy miala tato anatiko. Ny fianarana fa mila miova ao fanavazana ny saina aho. Tsy mitombina akory hoe tsy mila mianatra zany tsika kristiana. Tena diso dia diso zany fa mila mianatra mihoatra noho izao tontolo izao isika amin'ny lafiny rehetra ndojika ny siansa sy ny sisa fa averiko ihany le fanavozana ny saina aloha no ianarana voalohany. Hoy ny ten'Andriamanitra raha miverina amin'ilay Efesiana 4 teo aho ny amin'ny 7:20 fiteniko matetika ity famakiko matetika ary fizarako matetika ny hoe famba ao avavina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo. Rehefa mijery ny dikateny frantsay en parole de vie ahako dia zao voasoratra ao: comprenez les choses d'une nouvelle façon selon l'Esprit de Dieu. Avec ça, comprenez les choses d'une nouvelle façon selon l'Esprit de Dieu. Zany hoe matakatra ny zavatra amin'ny fomba vaovao araka ny fitondran'ny fanahy masina, araka ny fanahy masina. Dia mitombina io daholo ihany ilay lojika sy ny zavatra rehetra fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no mampitombina azy. Rehefa tena mandeha io misy lojika hafa mihitsy izay lasa iainan'ny mpino. Dia iainana mponina fotsiny ilay izy fa tsy voatery hainao no manazava anazy ohatran'ilay raha mivadika divay teo. Satria tsika indraindray mandeha amin'ny lojika be dia lasa te hiaina be amin'ny lojika, amin'ny katsikatsi sy ny sisa. Fa misy zavatra tena rehefa miaina araka ny fanahy isika, miova amin'ny fanavozana ny saina dia miova amin'ny lojika ao amintsika. Miova amin'ny lojika antsika hoe lasa atokaka aloha vola ao an'Andriamanitra dia ny ambiny natoka amin'izay izay ampy anay menakavy anazy ohatra. Tsy lojika mihitsy hoe zany raha olombelona. Miova ny lojika antsika hoe anompo an'Andriamanitra bebe kokoa fa zay ny zava-misy. Nisy lojika anankiray izay tsy lojika matsy misy fanavozana ny saina izay tena nanovana tamin'ny heritaona. Tamin'ny heritaona dia izao zavatra sy tao ampiasana anay congé roa andro isam-bolana. Tsy tamin'ny heritaona fa tamin'ny roa taona ka. Congé roa andro isam-bolana. Dia izaho zany raha ohatra hoe maka congé roa andro amin'ity volana ity dia lany. Dia efa mikatsikatsi be mihitsy tamin'ny taloha ary za tsy azonareo za mihitsy hoe misy tafika masina ve dia hoe za metraka congé fa na hoe misy formation dia ametraka congé fa hanasika an'ilay formation. Tsy azonareo amin'izany fa ataovy isapotsina alahady ilay formation dia tonga nataovy jour férié
fa menavy efa hoandro isambolana dia nainy efa atokako amin'ny ampona dia tsy ratsy zay fa lasa lalàna lojika mipetraka atao tanatiko le izy hoe zandray dia tsy afon'ny congéako fa anahy io fa ny tompo sabotsy lahady ary tsy ny sabotsy lahady rehetra fa zay mihinan-kafo taloha dia tena tia manao vakansy faravakely zay indray mandeha isa-taona tamin'ny voavady eny mbola betsabetsaka koa ny enti-manana tamin'izany dia faravakely indray isa-taona zay makany amorontsiraka ary tsy hoe raha iandro sy roa andro fa tena mandahany ny herinandro any zay faravakeliny dia inona mahatonga nananao an'izany ratra satria tamin'ny mbola kely zay tsy dia mba nandeha miala voly zany ao an-trano matetika dia rehefa mba mandeha vakansa dia satria misy lasin'ny fikambanana kristiana dia makany amin'iny dia ny ataony amin'ny vakansa moa inona fa mandeha makany amin'le hoe fionan'ny tanora dia fa tsy mba makany Tomasina ihany fa indray ao anatin'le herinandro le seminaire no mahita ranomasina dia ratra ao anahy satria tsy azoko ny ten'Andriamanitra dia lasa hoy aho hoe antsika menakavy tsy maintsy makany amin'ny ranomasina indreo mandeha isa-taona ankoatra ny vakansa hafa rehetra fa afakalisana any Antsirabe zany ray olona dia mandisa rehefa te handeha dia lazaiko aminareo nefa fa fiainanay amin'izao tsy dia manao an'izany firy fa mamy kokoa le fiainana dia le zavatra diniko ny tenena azy teo tamin'ny taona lasa tao ampiasana dia zay hoe roa andro isam-bolana ihany ny congé dia misy fampianarana moa tonga avy eo conseilling biblique dia le izy mila roa andro isa-taona ametrahana congé zany satria zay le izy misy zoma anankiray dia misy lasain anankiray fanako eto dia tonga dia tena satria novan'Andriamanitra ny fisainako dia tena tsy olana taminah mihitsy intsony nametraka congé afaka manatrika amin'ilay izy dia tena soa ihany zay mivady fa nandeha satria tena migioka zavatra tsara zay tamin'ilay izy dia mampirisika anareo tanora amin'ilay lasy io aza atao sakana mihitsy hoe izany miasa fa apetrahana congé tombola antsika ny afaka maka congé dia ny zavatra ny seozonareo zavatra tsy takatra ny saiko mihitsy fa atao ampiasana hitan'ny mpampiasanay hoe ke zareo any satria manana any Paris moa ny siègenay any France dia zareo any Paris ke misy congé hoe ancienneté dia hoe rehefa olona efa nahitra tao amin'ny tao ampiasana dia isaky ny 10 taona dia mahazo izao andro dia za nahazo efatrandro tampoka teo tsy hoe tampoka teo fa hoe nahazo efatrandro fotsiny tamin'ilay izy dia satria niady ilay mpampiasanay hoe zay koa zany mila misitraka amin'izany fa maninona nareo any reo misitraka amin'ny izy fa tokony mitovy daholo tsika dia nanaiky ny tany dia nahazo efatrandro dia ilay izy moa zany isa-taona dia lasa nahazo an'izay dia loatra hoe nanao zany ny fiasanao Andriamanitra hoe mahafoanao dia mibenao dia zany efa tsy niandratra an'izay sao dia mieritreritra hoe makajikajy izay zany fa tsy kajikajy lombelona ilay izy fa fa mandeha amin'ny tolotsaina omen'Andriamanitra sy araka ny ten'Andriamanitra isika tia ihany koa dia zava-dehibe hoe tsy misy ambaratonga na asany ny fiovana fa iray tsy mivaky hitanareo le izy hoe ao avoazona kosa ianareo ny fanahy sainareo indraindray tsika manao lisitra amin'izay hoe reto daholo zany no mila rovako dia hiezaka aloha amin'ity tsy ho zao dia avy eo hiezaka indray rapitso rehefa vitako io dia mandeha tsika fa tena rehefa manova Andriamanitra dia tena tonga dia miova tanteraka mihitsy le makaty lasa makaty dia zay le izy
tsy misy asany le asany tiako teneny tsy le asany hoe manan-kasina fa le hitanao hoe voasary dia misy asany tsirairay dia iny tsy hoe le fiovana zany tsy hoe ty aloha dia aveo ty fa tena tonga dia fiainanao manontolo na tsy mbadika Andriamanitra rehefa miova fanavozana saina ianao dia lasa manana fo mora mibebaka ianao lasa mora mandeha amin'ny mangarary ianao lasa tsy mahavesatra aminao ny mizara ny zavatra ny fahotana iananao ohatra fa mitsotra ianao dia manarana anao ny hafa ary indrindra ny tompo satria ny hafa atao amin'ny fitaovana fa izy manarana anao ny resaka sigara teo resaka toaka ny resaka sakafo fa zao tsarova fa tsy misotro toaka tsy ankijanona ihany ny fahazaran-dratsy fa ny sakafo mihoatra ny mahasoa dia mitovy amin'ny misotro toaka ihany hoe misotro toaka mihoatra ny mijanona eo amin'ny fitaratra mihoatra no tokony ho izy ka mandray ny endrikao ny lasa sampy hoe ahoana zao fijerena sao dia mba tsy mety kosa ny fijereny hafanay tandrena fa tsy mety izany satria ahoana ozy leoabolana fitaka ny fahatsaram-bika ary zavakoana ny fahatsaran-tare fa ny vehivavy matahotra ny jehovah ihany no tenaina oabolana fa raika amin'ny telopolo aniny fa telopolo zay rehetra fafanaretana mamparanara-po antsika ny nofo maka ny toeran'Andriamanitra sy ny voninahiny dia efa tsy izy daholo satria izao voninahitran'Andriamanitra tsy omeny hafa dia efa maka ny toeran'Andriamanitra ianao rehefa maka ny voninahiny hoy ny tompo hoe izao ny Jehovah izany manaraka ka ny voninahitra tsy omeko ny hafa na ny fiderana ahy ho sarin-javatra voasikitra Isaia 4:7 noho izany aza maka voninahitra na kely akory azy na bitika kely aza ho anao na amin'inona na amin'inona manetretina foa mianatra koa zaho anatin'izany tena mianatra hoe andao anetritena amin'ny fahombiazana rehetra misy eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainanao manetretena fa Andriamanitra mahatonga ireny fa tsy isika aza zatra manohatra an'ilay hoe tompoko voninahitra ho ay ny rehefa manoratra isika matetika any amin'ny hoe le taratasy ho any manam-pahefana ireny dia voninahitra ho ay ny za mitady fomba ahafahana manoratra tsy ohatr'izay ok tsy mora ilay izy fa zay miova ny saina miova tsikelikely entsika ovany fanamasina hoy aho hoe ilay izy tsy ady tsy tokatokana hoe reto aloha dia aveo itsy dia aveo itsy fa miova ao amin'ny fanavozana ny saina mantarana ny sitrapon'Andriamanitra araka Romanina 12:10 fa dia lasa misaina araka ny fanahisika amin'izay fotoana izay midika fanapa-kevitra ilay izy toriteny raisika tamin'ity taon'ity hoe miaina mifantoka manadino ny zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha Filipiana 4:7-10 rehefa miaro Andriamanitra dia tena aza mamorona lalana iverenana ihany amin'ilay ratsy fanao fa mbanjino izy io matetika mahazo ny olona za efa tratran'io ny hitanareo tavavoaka amin'ny fakapanahana anankiray arovan'Andriamanitra ianao zany dia tena tonga dia asiany balizy be dia tonga dia lamina be mihitsy ny zavatra ataonao rehetra tsy molakolaka mihitsy satria tsy molakolaka indrindra rehefa ilay vola tsinainy iny ny andro dia tena mbola ao tsara mihitsy dia arovan'Andriamanitra isika dia indraindray miverina kely amin'izay avy eo hoe aisy tsy mahazo anatsony iny zany azonareo ilay lojika atsika mipetraka ao anaty hoe efa raisiko iny resiko foana amin'izay iny fakapanahana anankiray iny fa zao tandremo tsy isika mafy be tsy anao no nandresy an'ilay izy
fanofanay masina Andriamanitra ao anatinao no mampandresy anao. Isika natao handositra ny fakapanahy dia matsiro, tonga dia matsiro fa Andriamanitra mametraka antsika mandresy ao anatsika ao anatin'izany rehetra izany. Hoy Paoly ao amin'ny Romanina 7:7-20 fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Dia izy akoa mbola nanoratra ao amin'ny Galatiana 5:9-10 hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filany nofy ianareo. Fa rehefa mandeha araka ny filany nofy isika dia tsy ny tsara izay sitratsika no ataontsika fa ny ratsy izay tsy sitratsika koa ilay izy tsy tiantsika ataony ilay izy fa hoentin'ny nofy fotsiny tsika manao an'izy satria tsy mandeha araka ny fanahy. Izay no nahatonga antsika hoe amin'ny andavanandrom-piainantsika mifantohy amin'Andriamanitra, mifantohy amin'ny Kristy, mifantohy amin'ny filazantsara. Teboka fahatelo faran'izao jerentsika dia hoe mitafy toetra vaovao. Mitafy toetra vaovao. Efesianina 4:4 ary mba ho tafianareo toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Tsy ny eo akory no tefena ho tsaratsara kokoa. Tsy le toetra efa nananana dia hoe amboaboahana iny izany fa efa nandray an'i Jesosy dia amboariko amin'izay ty toetra ty mba ho tsaratsara kokoa. Tsy izay ilay izy fa tena tonga dia toetra vaovao mihitsy dia ariana ilay toetra taloha. Dia nisy fotoana koa izany andinika lalana izy io hoe ko misy kosa ilay toetra tsara dia ahoana izany ireny? Misy anie fahamarinana dia izay anisany madiso antsika kristianina. Rehefa miresaka fahamarinana mpanao politika dia eritreretintsika hoe izay koa ilay fahamarinana resahan'ny Baiboly. Tsia fa hoy ny ahoana moa hoy ny Isaia 4:7-5 Isaia 64:5 ny fahamarinany dia toy ny lamba miositra. Izay no voasoratra ao. Izany ny fahamarinantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny fahadisiko taloha dia nihevitra hoe ilay fahatsaram-panahy efa nanako, ilay izaho mahalala tanana ohatra, ilay izaho efa manaja vady, ilay izaho tia ny zanako efa toetra tsara ilay izany ilay izaho manaja ray aman-dreny efa mety izany. Dia ireny izany aloha izany tazoma fa inona izany ilay toetra tsy mety ilay izaho eo amin'ny écran foana izany iny izany milifonako dia iny tsy inona ratsy rehetra ihany izany ilay ratsy. Dia lasa mandeha amin'ny lojika n'olombelona verana amin'izay foana, mandeha amin'ny lojika koa aho hoe ito tsara, toetra tsara dia tazomiko fa ny toetra ratsy no vaiko. Tsia fa ny toetra taloha rehetra dia mila soloina toetra vaovao. Toetra vaovao volavolahy fanan'Andriamanitra satria ilay fahamarinana ny veriko fahamarinana kay tsy fahamarinana. Ilay izaho malaza ray aman-dreny kay misy zavatra hafa manosika anao an'ilay izy satria izay fotsiny nampianaran'ny fiarahamonina anahy. Ilay izaho manaja vady satria eto amin'ny masonareo fa ny an-trano any ahoana. Izay ilay toetra eritreretintsika tsara. Misy anie olona olona tsy mivavaka fa tena hoe tsara toetra izany raha olona any fa nefa tsy tsara toetra ilay olona kay rehefa tena tarafina ny filazantsara. Fa ny filazantsara no manova ny toetrantsika. Noforonina araka an'Andriamanitra ve ilay fanajana ny vady fa sao noforonina sy novolavola'ny fiarahamonina ilay izy. Noho ny fiarahamonina dia manaja vady fa rehefa eny ivelan'ny fiarahamonina mbola manaja anazy ave satria izay ny tenin'Andriamanitra. Noforonina araka an'Andriamanitra ve ny fiteniko ka mankatony teny aho hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ka ho manisiro.
mba ho fantatra koa izay tokony havanareo ny olona rehetra raha Kolosianina toko faenina Kolosianina toko faenina hoy aho raha tianareo averana ilay izy aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamisiry mba ho fantatrareo izay tokony havanareo ny olona rehetra izany tokoa ve sa rehefa miaraka aminareo eto aho dia manaja tsara ny fiteniko mikajy tsara izay teny anaoko ny vavako aho fa rehefa eny an-tsena sy any ampiasana sy any takotakona any aho dia hafa mihitsy ilay fomba fiteny sola dia izany ny fiainantsika samy miezaka mandala ny fahamarinana izao Somitaolo ny mpanao politika fa tsy mitovy ny antony tsy mitovy mierina ny antony manosika anay na motivation manosika anay tsy mitovy ny tanjony ny ay a ny anome voninahitra an'Andriamanitra ny azy a mety amin'ny fahalifaliana fiarahamonina mety mba hirindra tsara ny fiarahamonina ary mety ny azo ny voninahitra mihitsy koa raha ny anaovany amin'ilay izy betsaka ny mpanao politika izany ny anaovany azy mba tena hoe mba fa izany ve ny anaovanao an'ilay izy fa ny fahamarinana araka ny baiboly dia tsy izay samy tsy mifokasigaky zasy ny mpino sasany sy tsy mpino mantsy ingany mba tsy amintsika izay fa miverina hoe samy tsy mifokasigaky izay sy ny olona sasasasany ampiasana ohatra fa ny azo fikajian'ny fahasalamany tsy anaovany an'ilay izy misy koa sasany mety hoe tsy tiany fotsiny nanandrana izy dia fa ny ay kosa ny fahafantarako fa tempolin'Andriamanitra ny tenako ka tsy tokony ho simbaiko amin'izany dia izay manosika anahy tsy hanao an'ilay izy satria manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany rehefa avaozina ny saiko dia mifantoka ho azy amin'ny Kristy aho ary mikatsaka ny zava-panahy izay no tenen'ny tantely izay nisy fotoana rehefa nitarika federala izy odiosy fotsiny ny ambiny ozy izy fa izay rehefa avaozina ny saiko dia lasa mifantoka amin'ny Kristy aho dia mikatsaka ny zava-panahy ka tsara sainiko zavatra ny ambony ilay izao miray amin'i Jesosy no tena zavatra iny lasa matimatisa fatratra raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia lasa izay janoneo dia fa izay ny tena zava-dehibe ho aho izay ny tena fototra iny ny ten'Andriamanitra iny misy toy ihany ilay izy fa izay ny tena fototra hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia mitoy amin'izay ilay izy hoe andatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany rehefa tena miray amin'Andriamanitra isika ka mitoetra ao anatsika ny teniny ilay angatahanareo na inona io a milaza aminareo fa na io ara dia miova ilay zavatra angatahanareo angatahantsika lasa izay sitrapony lasa zavatra tena mahasoantsika no angatahantsika izany no ankalazana raiko izay toy amin'ny Jaona toko 5:10 andiny fafito sy fahavalo izay no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo mamaky ny ten'Andriamanitra aho tsy toy teo aloha intsony fa ka hoe ataoko fotsiny ilay izy tena tsara ny manazatra ny janantsika hoe mamaky ny ten'Andriamanitra zara milalina tokony alehan'ny zaza hoy ny ten'Andriamanitra fa ahoana moa hoy ny toriteny indray alaja ihany koa ny anotsika hoe miandalana ny fanambarana dia mamaky ny ten'Andriamanitra dia miverina mamaky satria miandalana ny fanambarana dia misy zavatra vaovao foana raisiko dia izay ny mahafinaritra amin'ilay mamaky ny ten'Andriamanitra izay no mahafinaritra amin'ilay mamena ny fanahy masina miasa anatsika satria isan'andro dia misy zava-vaovao mahatonga antsika amin'io izany tokoa ka ilay izy foana dia tsara ilay miantoky teny fa ny tena zava-dehibe ihany koa ankoatrany dia ilay ianao mandalina ny ten'Andriamanitra satria ianao no mijoro eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra rehefa tonga izay fotoana izay fa tsy hoe olona anankiray dia hiaraka aminao foana hoe zao momba an'io ka zao momba an'io fa ianao no ampamoahana dia
dia fahazarana mipetraka aloha izy zava-bolana tokony alehany zaza zarana aloha ilay izy fa avy eo a mivadika ho fiainana tsikelikely fa miova mihitsy ilay antony zavatra rehetra rehefa hoe toetra vaovao no ao anatsika tsy lalàna ntsony no mitarika ahy fa ny fitiavana lasa tiako ny mamaky ny baiboly lasa tiako ny mandala ny baiboly lasa tiako ny mivavaka rehefa toetra vaovao no mitoetra ao anatiko tsy manera ny tena ntsony aho hoe fotoana zao fa dia indray amaky fa lasa mipetraka ao anatinao azy ny fitiavana mamaky ny baiboly sy mivavaka rehefa mipetraka ao anatinao ilay toetra vaovao fa ny vokatry ny fanahy ny galantianina toko fahadimy andiny fahavalo dia fitiavana dia mipetraka ao anatinao izay fitiavana izay dia anisan'izany ny fitiavana tena Andriamanitra tena fanamboatsika hoe miara-miaina amin'Andriamanitra isan'andro izay no resantsika teo fanamba ilay izy dia nisy fanontaniana na izay seria moa misy koa ireo manao sakafo izy dia mametrapetraka fanontaniana aminazy eo tsy valiny akory ilay izy fa za ihany mametraka dia za ihany miezaka mamaly an'izy fa fanontaniana fa izy manao sakafo hoe dia fa tiany be rehefa mba miaraka eo hoe mamy izy manao sakafo dia za eo dia miresadresaka sy tiany be mihitsy zany dia le fa zany efa eo fotsiny dia mametra-panontaniana sady mamaly dia izy manao sakafo dia le za eo ny tena tiany dia zao fanontaniana napetraka ao anazy tamin'ny maty vao tamin'ny maty hoy zaho hoe alova akiko mihitsy le izy ohatrany amin'izay mipetraka tsara raha misy olona ray tena mafana fo be ve dia avy eo mangatsika dia tsy hita ntsony fa eno eno fotsiny sisa hoe haniny izy any tsy hita ntsony eo izay mahakristianina anazy nefa izy efa tena niteneny efa tena hoe taomina foana fa tena tsy mety hoe haniny izy any taomina foana iverana amin'to fa hany izy any tena dia zao hoe fanontaniana toy hoe tena izy mihitsy ve no zay hoe tsy tena niaraka tamin'Andriamanitra fa satria tafiditra ao ampovoany ao fotsiny atao ampovoany fiangonana izy tamin'izany noho ny amin'ny finamanana mety hoe noho ny amin'ny ambiance ny hira fédérale ohatrany hoe wow mahafinaritra zany hira izany na hoe noho ny dité sy café dia tonga dia zany hoe tena mety hoe mahafinaritra azy dia rehefa tsy nisy koa aloha tsisy hoe dité sy café rehefa tsy nisy ve le izy na hoe rehefa nangatsisika ve finamanana dia lasa le olona dia ahoanany amin'izany ary sao tombotsoa na fitahiana mandrandraika eo mahatonga hitanareo eto foana isan-kalahady fa tsy tena hoe ny foko te hiaina ny fiainako rehetra miaraka amin'Andriamanitra sao dia mba mahafinaritra fotsiny ilay tonga eto fa tsy fikatsanan'Andriamanitra ny atongavako eto dia sao dia zany mahatonga ny olona sasany hita dia tsy hita satria tsy ao ntsony ilay zavatra tedavaka engany mba tsy hoe izany sekreto na mety ho zany ary sekreto tamin'ny voalohany dia engany androany anova ny saintsika Andriamanitra dia tsy ho izay intsony satria tsisy dité sy café dia tsy ho avy ntsony amin'ny anovaka tsisy fa satria zahako tena hovain'Andriamanitra volavolainy ao aminazy dia tsy ambiance ny tedavako ozy le kanaman'izay tsy mofo ny tedavako ozy Jesosy hoe satria mofo ny tedavinareo dia tsy misy le mofo fa tena misaotra an'Andriamanitra fa izy ny namboatra ny saiko tena tsy za tena tsy isika fa izy no afaka mamolavola antsika ho amin'ny fanaovana ny saina atonga antsika ho amin'ny famonjena atonga antsika mifantoka aminy atonga antsika ny andavanandrom-piainantsika tena hoe afaka miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ndaontsika iara hitsangana ndaontsika iara hitsangana ndaontsika iara hitsangana dia misy anreto
olona vitsivitsy reto izay niara-niaina tamin'Andriamanitra tamin'ny andavanandrom-piainana. Ireo izy ireo voasoratra eo, kelikely ihany ilay soratra vaingany io mba ho hitanareo. Dia mba ento-mody imenantsika tsirairay avy dia ny hoe dinio fiainany. Dinio izay zavatra nataony. Dinio ho aingam-panahy, ho inspiration ho antsika ireo olona ireo. Anisan'izany Noa ao amin'ny Genesis 1:1-5. Ary izao ny tantaran'i Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Noa. Ianareo ve fa mba nandinika hoe ohatra ny ahoana ny fiainan'i Noa vakio ny ao amin'ny Genesis 1:1 dia dinio eo ahoana izany fiainan'i Noa niara-nandeha tamin'Andriamanitra izany. Dinio fiainan'i Abraham ao amin'ny Genesis manomboka ao amin'ny Genesis 2:20. Dinio ohatra ny ahoana ny niainan'izany Abraham izany, ny finoana lehibe tao anatiny. Dinio dia aoka ho inspiration amin'ny fiainantsika. Dinio ny fiainan'i Daniel, nivavaka, nijoro tamin'ny fahamasinana na niatra taman'aina izany. Dinio dia ampitao amin'ny fiainanao dia hijereo hoe inona ny tokony hiova. Dinio ny fiainan'i Davida, fa Davida koa dia mpanjaka. Davida dia tena mpanjaka, ary izany mpanjaka izany tena manana andraikitra lehibe. Raha ny tokony izy tsy manam-potoana ho an'ny tena intsony, fa endreny abetsaky ny zavatra nosoratany, ny hira fanandratana an'Andriamanitra, ny fitsoahana, fanoratena nosoratan'ny Davida. Nanana fotoana izy nafandray tamin'Andriamanitra, lalina dia lalina, nefa izy mpanjaka. Isika tokony hanana fotoana mihoatra noho izany. Ary dinio fiainan'i Jesosy, tsy handeha lavitra kokotsika fa Jesosy no modely tonga lafatra indrindra. Dia dinio fiainany hoe ohatra ny ahoana dia ahoana koa tokony ny fomba fiainana. Fa raha tia hanahaka ny Kristy isika, raha tena tiantsika ho manana hoe kristiana ny antsoina antsika, dia tokony hanahaka anazy isika. Tsy eo ihany fa mbola be dia be Paoly, Zakaiosy, Priscilla sy Aquila, Timoty, ny apôstôly be dia be no afaka dinihitsika ny fiainan'izy ireny ahoana ny andavanandrom-piainany, dia manahoana ny andavanandrom-piainantsika amin'izao fotoana izao.